akora iray efa tsy afa-misaraka ny andavanandro mpiainany ankamaroan'ny malagasy ny arina fandrehetana ny charbon teny amin'ny faritra Ambodiady iny ohatra Ambodaha dia navarina ary nahalinany maro ity karazana arina fandrehatra iray ity satria tsy tony mahazatra izy ity fa dia mitsitsy kokoa. Sarbo mitsitsy izay no anarana nomeny mpanjifa ity sarbo izay misy mivarotra ety Ambodiady ity. Voalazan'ireo izay efa mpampiasa azy fa mitsitsy ary mateza kokoa ity arina fandrehatra mitondra ny anarana hoe turbo ity. Efa mpividy sarbo turbo sarbo dia izy mitsitsy sady mora fiasaina tsy dia mandoto. Efa ela ve no mampiasa azy io? Fa elaela vidiny metimety amin'ny rary satria mahatrandroa andro ny nay ny sarbo turbo. Izay fampiasanareo azy mandritra ho andro azy fakatatarina ve hoe impiry mahandro inavy ny andrahoana? Ohatran'ny sakafo isan'andro vary sy laoka indraindray mamana rano kely ohatr'izany. Raha ny fantatra dia ny orinasa Tatimamy Distribution izay niforona volana vitsivitsy lazay no mpamokatra ny sarbo turbo. Le sarbo turbo zany sarbo mitsitsy dia orinasa ny vato no manamboatra anazy. Ny tena mampiavaka azy ho an'ny sarbo fampiasa isan'andro dia izy mitsitsy kelikely foana zany no fampiasana anazy. Ataonao tapaka ny fatana zany folona valo izay fotsiny dia efa mahavita zavatra betsaka. Dia ohatra raha vao maina na andrahoana anazy dia mitsitsy be izy mihoatra ny sarbo tsotra satria au lieu dia raha sarbo 500 ohatra hoe andrahoana tsaramaso mety raha tsotra mety tsy havita nefa izy misy ambiny be dia be zany atsasaka izay dia efa mahavita anazy matombotomby raha andrahoana. Ohatrana tena mividy amin'ity sarbo ity ny olo tsotra mpiompy le mpanao gargotte ireny izay no tena mpividy daholo zany presque mividy daholo. Hita teny an-toerana fa efa misy anaty fonosana 3 kilao sy 5 kilao ihany koa ity arina fandrehatra ity. Ny fatana mitsitsy no tena tsara ampiasaina amin'ity sarbo turbo ity. Nambaran'ireo efa mpampiasa ity vokatra ity fa tsy manetroka ary tsy misy fiantraikany amin'ny taovam-pisefona ity arina ity izay ahitana vovokazo, taitsarbo kininina ary tsy misy tanimangana kely aza. Ireo izay manandrana mampiasa ny vokatra moa dia milaza ho afa-po avokoa.